Voalohany indrindra zany aloha fahitako an'le asan'le mpanao gazety ohatra mbola misy ihany le tsy fahasahiana zany zay zany hitako lesiko voalohany zany satria raisiko ohatra akaiky nisy problème zao tamin'ny université teo dia nisy anjely manontolo anankiray zay teto ohatra tsy nasana moka le vaovao zany vaovao tena marina lasa hoe miparina any amin'ny fanjakana ihany no hitany fa ty amin'ny parti civile zany tsy fantatra mihitsy dia izay hitako tsy ampy amin'ny asanareo mpanao gazety ka tsy fantako hoe ohatrany hoe fahitako ihany le ezaka anareo amin'le zavatra nefa ohatrany mbola tsy miseho mivantana izy amin'ny fiainantsika eto amin'ny fiainam-bahoaka zany Antananarivo ohatrany hitako ihany fandrosoana fa nefa misy koa nefa ny lasa diso manely zavatra ohatrany hoe tsy tokony raha zany ohatrany lasa mihoatra zany le zavatra tokony ho tenenina zany zay ny tena fandehan'le zay no fahitako amin'ny ankapobeny amin'ny namanokana fa amin'ny fahitana sasany mety hafa koa. Ny mpanao gazety aloha eto dia mbola tsy tena madio sara ny fomba fiasany na hita Mahajanga na hita na Madagasikara manontolo ary satria antony misy zavatra miseho dia mbola mibetsaka ny mitaraina hoe aiza marina ny foto-kevitrin'izy roa ny zavatra mitranga zay foana sodra topo. Ngal hitako Mahajanga aloha efa komansy misy fiovany kely taloha zao raha ohatra ka ny mpanao gazety miandana amin'ny olona tiny dia ohatra ny miandany kely fizaozina dia misy mikontra zany dia miezaka manaboaka ihany mpanao gazety mbola tsy dia feno tsara koa satria raha ohatra ka misy teny tokony avoaka zany ohatra ny manohitohina olo tena dia matetika tsy aboaka ny sary tapatapana le feo tsy dia mitovy amin'ny any ivelany ka efa misy fiovana tsikelikely zany fa tsy dia tena mahafapo satria ny mpanao gazety dia indrena mbola misy fanenjena mbola misy mahafapo ny vahoaka be dia be ny zavatra tokony mbola renina zany. Ny fahitako fahalalana ny asa fanaova gazety raha eto Mahajanga manokana zany resana dia hatramin'izao aloha zao mba mahita fa efa mba fa misy zany efa mba saha maka sary na maneho hevitra na ny vahoaka na nareo mpanao gazety zany efa hitanay zany fa mamoaka vaovao tena mahafapo anay zany ary marina zany le vaovao avoakanareo manana proof zany azo sapaitana zany le izy ka misy ihany zany fa asa fanaova gazety asa malalaka ny asa fanaova gazety raha eto Mahajanga manokana zany no resana. Fahitako anazy zany ny entaheta-bahoaka presque mivoaka daholo amin'ny fampilazana vaovao fa ny eto tampon-tanàna Mahajanga manokana zany raha resana tsisy zavatra hoe azo misongadina fa hoe tsara foana hoe ataonareo ohatran'ireny foana zany ny etaetany aty ambany miakatra any ambony zay zany fahitako anazy en général tsisy zavatra hoe azo kianina mety ka.